L'actu du jour. Somary afapana ny resaka atao androany satria resaka aminareo sujet anankiray zay tena hoe mamoehatra ny filazana azy satria tena voapirofo tanteraka amin'ity zavatra holazaiko ty fa tena jilamboto jilambavy mpangalatra tsisy ninona afa-tsy hoe manatanteraka an'le mission nampanovina azy ireo izy ireo de le hoe androba sy hanimba faran'izay zoko indrindra ny andreo mpandraraha malagasy indrindrindrindra moa reo mpandraraha avy eo Antananarivo satria tsisy afaka andahany zany tsika fa mpandraraha avy eo Antananarivo daholy reo enjehana simbasimbaina amin'izao fotoana zao reo. Za tsy miraharaha zay politika ihany tsy aferako zany fa ny zava-misy de zay lazaiko anareo zay. Androany de resaka manokana momba ny afera Sodiato. Mety hitendray nareo hoe ny sasany moa zany fa tsy nareo malala tsara ny fomba fisainako hoe ena azy vola be sy ny karazany. Za moa zany rehefa miresaka zavatra ray de manao fanadihadiana ary maka information, maka renseignement alohan'ny itenenana mba tsy itenenana foana. De avy eo misy anarana vaoaka rehefa avy eo de anjaranareo am'izay mahafantatra hoe aive zany no fandehan'io e. Resaka Sodiato io raha tianareo fantatra zany io moa mampiazakazaka ankiala vorontsiloza sy ry Dahia tamin'ny fotoan'androny hoe ahoana ny amerenana ny vola be any Ngara-Vatomanga tsy ho an'ny firenena fa ho azy ho ataony any am-paosiny. Ary rehefa tsy tanteraka zay de io am'izay napetraka am'izay nalefa am'izay le raha hoe perquisition an'ny Sodiato. Natao perquisition imbe dehibe zany Sodiato zany hoe tetiavana vola tetiavana ina fa zao isaky ny mandalo ry zareo de mandroaka fananana rofony zareo ny fiara rehetrarehetra ny moto amin'ny chiffranareo hoe fiara 200 indray nalaina tao anatina ray alina fotsiny nivezivezen'ny tomona tamin'ireny le camion ana dépanneur reny no mibatrana an'izany zavatra zany. De toy izany koa ka ny moto izany olona nanatanteraka an'izany ary mbola jereko teneniko anareo toy an'le tantara. Nisy an'le José le sipany kiala vorontsiloza io fantaninareo aloha ny apetrako aminareo manam-pahefana polisy moa zany na miaramila na gendarme tsy haiko inona kay ny gradiny José de inona ny anjara asany eo amin'ny fitandrona filaminana sa mpiasa amin'ny fitsarana ve sa inona huissier ve sa inona fa nahoana no indrangahy iny tsy maintsy eo foana rehefa misy ny perquisition atao na fisamborana olona atao de izy no mibaiko andreo polisy kely mampalahelo kely tsy ampy sakafo izy no mibaiko andreo anatanteraka an'izany fikasan-dratsiny zany de fa hita fa alatra be sy ny karazan'ireo. Efa teneniko taminareo teto le hoe rehefa nanao perquisition Sodiato izy hatramina kilalao anakizany bataindreo le olona reo mampanona tena hoe tsy ampy sakafo reo olona tena hoe tsy olona tena hoe tsy haiko za aloha tsy afaka hiteny intsony hoe mbola olombelona manao zany akilalao anakizy nangalarina fiaran-jato maro nalaina daholo vilia vilany tsy haiko hoe inona ny ifandraisany zany amin'ny resaka fanonganam-panjakana ny vilia sy ny vilany ve afaka manonga-panjakana sa entina manonganam-panjakana tsy haiko aloha fa de zay ny zava-nisy mitomina daholo zay zavatra rehetra azo mitomina ary nivezivezy matetika atao ry zareo. Ny zavatra ray tena nisongadina ary tiako sariana ny sainareo de zao nisy perquisition tamina toerana ray tao avaravaratra Antananarivo tao nidediavana basy izy io hoe napiditra fitaovam-piadiana na hoe vaika Ngara-Vatomanga de nafenina zao fandehan'izy rehefa natao ny fanadihadiana zany. Fantatritsika tsara fa ny Sodiato de nanana an'le hoe ohatran'ny hoe karazana sécurité privée zany sécurité privée miaro ny fananan'ny groupe Sodiato ray manontolo zany de nanana autorisation de port d'arme ry zareo satria nanana pistolet ny mpiambina tsirairay avy ny agent de sécurité tamin'izany fotoana zany tamin'ny Sodiato tamin'izany fotoana zany. De rehefa tonga reto jilamboto jilambavy reto de lasika ala vorontsiloza naniraka any colonel Jaofara sy José reo zany ao foana nanao pression ny sécurité tao amin'ny Sodiato ny teny hoe aizany basy avoay le basy
de mazava ho azy moa reo mpiasa reo tsy afaka iteny tsy tonga de niteny hoe zao fa noporetina de inona ny zavatra natao ozy nareo ary ho avoakako ny sariny zany amy manaraka fa tsy hoe teniteneniko foana fotsiny zay le teneko hoe za raha manao investigation de misy pirofo fa ho avoakako daholo zany na ny sariny colonel Jofary io ary ho avoakako eto, ny sariny José io ho avoakako eto, fa nodorany zareo no mahalelany fila iny le chef de sécurité taony Sodiaty afahany mamoaka ny information hoe arino misy azy. Nisy tam'izany koa nitapahany tongony, misy sary daholo zany tsy zavatra foroniny zany avoakako aminareo zany na de ataotsika hoe hodiniana aloha ahoana fomba moana zany amy Facebook satria indraindray mety mahatoana ny olona zany de mety atonga ny Facebook koa ibety moa zany filaza azy fa nisy fandratrana olona maro tao amin'io fitadiavana basy io, zay basy ara-dalàna, nisy autorisation de port d'arme nangatahan'le société Sodiaty zany de ara-dalàna tsara. De natory le chef de sécurité le toerana nisy an'le basy pistolet 30 no nalaina tam'izany fotoana zany. Ny zavatra nisy tamin'iny fotoana nangalana an'le pistolet 30 iny nandorana ny patte d'éléphant le ministère-ny intérieur zay tany amin'ny étage nisy ny document misy ny autorisation na port d'arme. Zany hoe tsisy fifandrifinjavatra zany fa tena fananina natao hoe nodorany fananin'ireo nodorana zany iny ministère intérieur iny atao amin'ny section port d'arme, autorisation na port d'arme mba afahanjareo mamily an'le basy ho anazy. Ary am'izao fotoana zao tsy hita tsony reo basy 30 reo tsy hita fa reo basy 30 reo ny ampiasaina manao opération am'izao fotoana zao mamaky zay zavatra rehetrarehetra tiana vakina opération rehetrarehetra tao kala vorondolo vorontsolozy iny eo ambadiky zany rehetrarehetra zany. Za tena miteny anareo an'izany ary tsy maintsy tratra izy satria ny antony zany zavatra zany tsy zarery no mahalala an'izany, mahalala an'izany daholo ny tompona andraikitra ny gendarmerie ny olona mpanao famakafakana ao Madagasikara ny amin'ny resaka adeloka be vava. Am'izao fotoana zao moa mbola samy mangina daholo fa io rehefa mipoaka eo sarom-bolany tantara be io fa zay zavatra zay tiako ampahafantarina anareo. Inona ary ny zavatra misy ny atao hoe aray ao Madagasikara zay. Io aray io dikany hoe de hoe agence de recouvrement des avoirs illicites, zany hoe io zany ohatrany hoe natsangana ohatry niaraka tamin'ny baibianko samifina hoe afahana maka zay vola rehetrarehetra fa nodikidonam-bola sy ny karazany. Ok, ara-dalàna izy hatreo fa ny olana am'izao fotoana zao de io aray io mihitsy io agence io mihitsy am'izao fotoana zao no misele zany hoe mampikatso na mame moa zany ny fiary ny fananany Sodiaty zay mbola tsy voasamby azonjareo de alainy zareo arak'izay tiany atao de fampizarazarainy izy menakavy le fiara. Aizako hatramina fiara voiture électrique avy de alainy zareo na de efa hoe tsisy batterie raha tao anatiny de amidiny de hita eny atseny eny le tomobile misy parka angezabe zay ao amin'ny diksa ina misy azy parka be de misy tomobile be de be ao. Ny akabeazan'ireo fiara reo de fiaran'ny Sodiaty nahodin'reto olona tsisy ilavana azy mpangalatra reto de misy efa olona koa natokany zareo ivaritra an'izany fotsiny. Zay zany hoe ny aray zany hoe karazana zany bianko samifina zany am'izao fotoana zao no miraitsy kombakomba mivaritra ny fananany Sodiaty. De ny zavatra ny olana nefa de zao tadiditsika tsara ny tenin'ny ray lekely le PM anareo iny hoe io ne tsy voatery efa vita fitsarana voalaina ny fananan'le olona. Orangatia chef de l'administration fianao de miteniteny foana ohatry zany. Ny zavatra tompoko ny société tompoko rehefa vita fitsarana rehefa mieloka rehefa fantatra fa mieloka ary nanao adisoana zay ny olona zay anao vavaka mirécupérer zay tokony ho azonao récupérer na hoe ty mialatra fa ny Sodiaty ane mbola tsy mandalo fitsarana taiza nisy fitsarana Sodiaty mbola tsy nisy eritserity tena ny tany Maorisy ary lazaina fa hoe nisy vola be ho averina sy ny karazany fa ndra Vatomanga ane mbola tsy voatsara hatram'izao hoe tsy mbola misy ary ny fanjakana Maorisiana tsy mbola niteny mihitsy hoe alainay na alay tsy mbola nisy fangalam-bola zany fa nizeleny fotsiny le compte fa tsy nalainy fa ny andreto olona tena olona tsy vanona mpangalatra reto
nalainy daholo ny compte hatrany amin'ny banky compte bancaire ary tadidio tsara mihitsy fa ny aray ny paky ny pôle anti corruption mihitsy a no maka ny 25 millions d'euros an'ny groupe Sodiaty amin'izao fotoana zao. Nalainy zareo tsy fantatra hoe nataony aiza, tsisy fitsarana, tsisy valim-pitsarana manamarina fa hoe voasazany Sodiaty kanefa de nalainy zareo le izy. Dika mazava tsara zany a fa ny anti-corruption ndray no manao corruption satria jilamboto daholo zay le izy efa fanjakana jilamboto efa fanjakana mpangalatra de mody avadika ao anatina lalàna le izy de zay ny zava-misy fa zany rehetrarehetra zany inona fiatraikany de voatery le société nandroka mpiasa amina arivo maro satria tsy voalotsony ny karama, tsy voalotsony ny karama le mpiasa satria niezaka ihany ny tompony zany mba nanao ezaka hoe afahana mandofa tsy vola mitotona. Io moa matetika zany a par virement bancaire any amin'ny banky, volany amin'ny banky no andoavana karama zay ny amin'ny règlement am'ireny société reny, fa zay vola mitotona amin'ny banky tonga de lasa andrele tsy vanina, zay mitotona amin'ny banky lasa andrele tsy vanina, tsy voalotsony araha ny karama mpiasa am'izao fotoana zao. De zay zavatra zay a no nanovana andreny le am'izay le hoe ho administrena ny groupe Sodiaty. Eto ary le izy a mialatsiny am'lahy raha jovial fa ilahy matso monsieur milay hoe za tsy mahalala an'izany fa no démenti a jugement zany hoe fitsarana zany, fitsarana napetrapetraka vorotsiloza vorondolo io a nanao an'le jugement CSCA zay mbola izy sa inona fa numéro 148 CSCA du 8 mai 2026 a no namoahana hoe Nga Jovial Serge no apetraka ho administrateur ny groupe Sodiaty. De mbola sahiteny vela hoe tsy mahalala zany fitsarana zay ary mbola teneko ny antony ametrahana an'lahy eo raha mbola de tavolona fantatro tsara mihitsy nina ny relation an'lahy amin'ny vorotsiloza fa tsy hiteny an'izany aloha androany fa miandry ny réaction an'lahy satria farany zay enatra ho anay diaspora io zavatra ataon'lahy io hoe olona mba nieritseretina mba hisy valeur mba olona mana intégrité inona ay tena zany ve tena miteny an'lava hosahirana ihany aloha lahy za tena miteny niriko fotsiny de hoe asa maro ny lahy andany toerana io satria vita ny carrière politique an'lahy vita nany honneur an'lahy raha vita satria mazava be zany, mazava be hoe maninona ikala vorondolo vorotsolo izy io ny ametraka an'lahy ao satria mazava be ity no alaina am'izay ny zavatra rehetrarehetra ambony mbola tsy azo amin'io resaka Sodiaty io. Zay zavatra zay zany a mila fantatritsika vahoaka zany fa tsy mandehandeha fotsiny io a. De toy zany koa le hoe tovoratovorso nisy ko jugement na fitsarana napetraka tao da hoe izy ndray no mitondra itovoratovorso hoe inona ny fahaizany sy fahalalany tsy haiko aloha tsy fantatro fa épicerie gasy ny nalalana n'iny olona iny taty olona mampime iny fa tsy hoe olona ina fa olona mileladelaka fotsiny zay nahitahita lalana atao amin'ny fitondrana jonary mampianina de zay de io ndray moa na quelque raduel de indray verina satria tonga ndray reto mpangalatra sy mpandroba mitovy am'reto fa olona tsy manana capacité ina tsy tiako tenena ny olona administrateur zany mantsy re olona de tokony hoe olona mba farafaratsy ny expert comptable économiste matanjaka be ohatr'izay mba ahafana manarina zavatra fa lery olona tsy hitako hoe ina épicerie gasy kely tary maty momoka kely ery no tatana an'lahy de Sodiaty aviation no tatana an'lahy de iny gaboraraka zay tiany zareo anaovana jet privé tsika nantany jet privé aniza reny ny androanona volamena reny jet privé any Sodiaty reny ampiasaina hoentina mivezivezy mandeha makany Dubai anondranana volamena reny raha tianareo fantatra zay ny fandraisan'io zavatra rehetrarehetra io. Rehefa inona am'izay raha ny société no administrena na anendreny ny fanjakana administrateur igerea sy hitondra le société zany. Raha société privée izy satria eo ndresaka zao ny société privée tompoko raha ohatra ka hoe manana difficulté financière na hoe tsy manana fahafahana intsony mandoa ny volam-panjakana ny etra-panjakana de misy fiatraikany koa amin'ny resaka karama mampiasa sy ny karazany a de afaka nommer administrateur ny fanjakana zay le izy a. Ny ministère ny économie moa raha tsy diso any miandraikitra an'izany zavatra zany fa eto le zavatra tsy zay mahitsy ny Sodiaty de société natanjaka be
natanjaka be tena hoe nanam-boly vonavoloa foana mitrosa sy ny etra-panjakana sy ny voalohany foana zany ary na voaloha karama foana na de tao anatin'izao fanagiazana ny 25 millions d'euros zao ara mbola naizaka nandoa karama ihany zareo fa rehefa hitanjareo fa ohatrany tsy vita mihitsy ny ametrahana ino misy ty administrateur provisoire ahafahana manao ampimambaliarenan'olona de niforiporonina daholy am'izay ty rehetrarehetra ty de niditra tsehatra am'izay ny aray le niteneniko anareo teo nanao an'zay fomba rehetrarehetra fangalarana mamoehatra ho araky ny teniko tena mamoehatra hoe zany ve no resaka ady amy kolokolo sy ny avoary illicite mbola tsy vita fitsarana de iny anao miroboka de zarazarainy izy menakavy to le fiaran'olona zany tena marina zany fa tsy zavatra foroniko aminareo zany a zarazarainy izy meny taterina tam'le camion fitondrana fiaram-panina reno a zay no nitondrana le fiaran'olona tao nirofina daholy zay azo nirofina rehetrarehetra tafiditra am'zany ko mipaka zany mo de pôlo anti-corruption fa mpangalatra alika maty reo tena malatsiny am'le fitenenana fa tena mpangalatra reo no tena fototry nyfangalaranao Madagasikara ao na mibiany ko zany izany tsy nalala zany ditanao tsara zao raha nyle kely amy premier ministre olona tay izy samifinina e inona ny vitany tamin'izy tao amy samifinina tsisy minina nitsingalambongidina fotsiny izy tao ny stilitila fotsiny fa tsisy ninona vitany tao raha nanao izy fa beribe reo karanareo no nigadra raha nanao izy fa tsy nanao nininina izy zay no natonga an'ireo karanareo manjaka tokana am'izao fotoana zao Madagasikara ny zavatra tiako tenenina aminareo zany de zao io zavatra rehetrarehetra misy ao Madagasikara io de mission nomenan'ireo olona reo mbola lazaiko anareo hoe izany namena mission aloha fa manatanteraka an'izay amin'ny atsakany sy andava mihitsy reo manao alatra faran'izay zokony raha tsika mahita tsara ary navoakako andrambo le hoe mahazo an'ngiara-betsarona tsy efa za tena miteny anareo fianakaviana ny orokotitra tsy samy teny ele izy tsy samy teny ele izy fa za kosa aloha za rehefa mahazo information zava-tozotra zany de teneniko fa intelo ny alaina le olona toa tsy efa tao intelo ny alaina satria nopozinina ny raharara betsarona raha tianareo fantatra tsisy resaka politika zany io tsisy resaka fa resaka ny foronina fotsiny fanonganam-panjakana fa inona ny tena tanjony kiara-volontsoloza ao anatiny io aka ny fananany rabetsarona koa aka ny fananany rabetsarona zany hoe terena le olona zany ame miliara tsy taditsena tsy zany ny zava-misy ao Madagasikara ny aranahititsika le fampankina trano nataondry José tam'le nanao perquisition ny zanaky ngiara-betsarona tady dio fa ny zanaky ngiara-betsarona de avocate ny vady ny architecte zany hoe olona tsy sidira mapolitika tsy manao ininona rehefa nanao perquisition imbe de be to amin'iny toeran'indry zareo tsy nahita nininina fa ai ny antony natongavany tao a agnangona am'izay aka zay tiany alaina de zao fetry le olona de nafen'le olona ny lakilean'ny fiarany rehetrarehetra nafen'le olona nisy nakasary moa tamin'iny de nampiseho hoe zao daholy izy nanao karazana compte rendu tamin'ny kiala-vorontsoloza hoe reto ny misy ato de inona ny zavatra miseho am'izao fotoana zao nametraka condition ny kiala-vorontsoloza tena zay accusation ty ataoko ty a nanao condition izy hoe raha omenareo anay reo fiara reo raha avokady raha ranjorovera sy navy hitatsika tao de janony ty raha ty zany hoe zay zany le zava-misy eo Madagasikara omena ny kiala-vorontsoloza ondreo fiara rehetrarehetra reo a de mangina milamina ny toetra raha zany ene zany zava-misy eo Madagasikara am'izao fotoana zao e ka olona gadra lava ne iny ramatoa iny e de olona mbola gadra iny olona gadra lava ve ny ataonao ministra de ahoana raha moa tsy ohatry zay le zavatra misy eto am'izay de mitodika nga mpiandry osy zao lesile izy a zao a za malala tsara hoe inona ny olana eo aminao sy ny FLM am'izao fotoana zao satria ny FLM de tsy manaiky intsony an'izao zava-misy zao afa-baraka ny FLM am'izao hoe enao ny mpiandry ny FLM am'rehare hoe mpiandry nefa n'izao ny zavatra misy efa mba nananatra ny FLM tam'zany tiako fantatra reo vahoaka zany nananatra ny Mikaela ny fiangon'ny président ny FLM ny pasteur président fiangon'ny FLM hoe ajanao ny zavatra ataonareo io a fa tsy mety io zavatra ataonao io de nanda Mikaela de nanomboka tam'izay de niteny ny FLM hoe tsy mitondra intsony a mampiandry ny FLM enao tsy mitondra intsony anaran'ny FLM enao satria enatra ho anay ianao zay no natonga ny FLM tsy nanatrika isan'ny tsy nanatrika intsony an'le resaky hoe concertation nationale sy ny karazany iny satria vaky tanteraka tapaka vaky ny ady a tapaka tanteraka ny any de eto mitodika amin'ngia kely zao ary fa mbola mieritreritra iaina firy taona eto ambonin'ny tany moa ianao ry zantry
zay fotsiny fanontaniana ianao mahalala fa tsy hoe tsy mahalala za mino fa tsy nanaonao foana ny fifoazany FLM isan'ny tena hoe enjana indrindra ny fidirana fifoazany FLM zany tsy azo anaovana kolikoly za zany za zany ino fa hoe tena nanaraka ny an-tanatohatra rehetra ianao na mpampiandry anao fa mahafantatra tsara zany hoe inona ny efaranareo zao famonon'olona zao ve noentinao andrasanao fitsarana ny an-danitra zao zavatra zao zao alatra be vavy zao zavatra tena hoe mampiseho rehetrarehetra ny asan'ny devoly tena hoe nataonareo fanjakan'ny devoly Madagasikara zao hoe zava-misy de mieritreritra ve nga fa ho afamaina mieritreritra mbola iaina firy-taona nga fanontaniana aloha zay mba le fasilavitra le saina fa raha tsy tonga saina am'izao tsy tonga saina tsony rikala vorotsiloza efa mivarotra fanahany tamin'ny devoly olona mamindrongony reny ianteherana tena mampalahelo izy jereo zay zavatra miseho rehetrarehetra tsisy afa-tsy skandale ameko indray nareo io resaka fametrahana sokatra io fametrahana sokatra eo amin'ny kianjan'ny 13 mai io inona ny dikan'io any am'zareo any atsimo any ny sokatra rehefa misy sokatra hony ao amin'ny tokantrano anankiray de milaza zany hoe tsy azo ohatrany hoe karazana ody iny zany afahana miaro an'le tokantrano mba tsy hoe isy olona nao ratsy ohatrotr' zany de misy sokatra ao anatina tokantrano zay mihitsy mo fomba any hoe rehefa misy sokatra ao tokantrano de miady de ohatrany hoe karazana ody gasy iny zany afahana miaro ny tena fa io napetraka mivandravandra io ny 13 mai io de mieritreritrynareo resaka kolotsainy io resaka ody gasy tena ody gasy mihitsy io izana hoe erovana hony an'le fanjakana hitanareo am'zany tena olona mpiandroso aiza koa nisan'zany hoe asiana sokatra eo de tena tsy matakatra mihitsy le malagasy fa voatery manazavanareo an'zany zavatra zany fataro ny fomban-drazana malagasy de fantatrareo ny heviny fa tsisy sokatra petrapetraka fa maninona ny sokatra fa gna sokatra ko ihany angany zavatra mampalaza Madagasikara fa maninona tsy sifaka tsy naninona tsy le mirena ninona tsy PDB Madagasikara ny manan-karena zavatra anyne fa maninona tsy zany fa naninona ny sokatra principalement sokatra ny natao teo mazava-be zany le izy fa misy fatahorana ao anatin'le izy fatahoran'ireo ialo amin'ny toeran'io de apetraka daholo zo ody rehetrarehetra zao finona ody Madagasikara efa fanjakan'ny devoly eo Madagasikara am'izao fotoana zao mangina daholo moa ny rehetrarehetra mangina mpitondra fivavahana mangina ny tafika sasatsasany mangina daholo satria ny antony ohatrany hoe olona tratrany be manaiky zany olona zay ohatrany tratrany be manaiky fa ohatrany tratran'ody daholo zany menimenina fa ohatrany hoe tsisy inenina azo atao fa de zay zany le iziko fa ny zavatra lazaina rehetrarehetra zava-doza amina tambo zay tsy hitondra soa an'ny firenena zavatra ny tany saiko anao rehetrarehetra teo fa raha sodiaty moa nanomboako azy fa tsisy alabritsony am'izao fotoana zao maninona no miteny fa maninona reo elita merina am'izay zao ny enjehana nisy fotoana tamin'ny voalohany tamin'ny fotoana andra nefa ny teno nanomboka tany amin'ny Ngaravalo manana an'io zavatra io ny sombaina ny tiako iza moa zany reo olona rehetrarehetra ny tany saiko nisy fotoana nanonona anaran'olona PDB hoe Ravalomana Ravatomangy Ramarsony PDB zany olona avy ao Antananarivo daholo eny akabeaza ndreo nanangana société nampiasa olona amina rivony tao Madagasikara tsy sanatria manao tsinitsinina akory ny olona any faritra fa zany réalité tsy resaka tribalisme ny filazana zany réalité tsy maintsy lazaina zany fa aiza daholo reo olona reo am'izao fotoana zao akoatra ny Ngaravalomana zay voatery tsy maintsy misilelaka am'ireo satria miaro an'le tiako zany koa loha tsy tafarina ohatrany talotsony tsy possible tsony zany fa de hoe mba ohatra mivelona fotsiny aloha tsy possible tsony zany verina amin'ny heriny tiako vita teo tanteraka ny amin'iny ary tsy avelan'ireo vita ho tavavoaka zany tiako fa jerevi tsara fa lasa am'izao Ngaravatomagna moa de fa mihinana any Maurice nainandre Tito Aina zay fianakaviana randre Tito Aina tsy izay tsy nalana zany natanjaka zany to Madagasikara lasa mitsoka ingara Betsarona io hitatsika fa mialainao tsefa io ny Ngaramarsaona moa de fa iny fa hita tanteraka re fianakaviana Ramarsona zany rehetrarehetra zany de tokony atonga saina antsika fa maninona ny elita gasy rehetrarehetra no nosombainy fananina ny sombainy mazava be tompoko ny karana nefa manomboka am'izay maka ny zavatra rehetrarehetra zay natsangany malagasy de zay tsy io sodiaty mieritreritrynareo hoe mbola ijoro
vonono io tsisy olona mpangalatra io tsisy ataon'ireo fa tsy ny angalatra ny andrava ny amotika zay ny ataon'ireo de rehefa fahita le société de akatony tsisy raha reny olona aminarivo ny velomy tsisy raha rainy an'zany zany zavatra zany mila fantatrareo zany ka de zay ny tiako tenenina amin'ny androany resaka sody aty io aza mieritreritra nareo hoe angara vatomangy de tsy maninona va zay tiany atao za tompoko de tsotra be fomba fijeriko na raha vatomangy io na raha valomanana io na izy io na izy io na izy io reny olona reny a nampiasany sainy matoto tonga tamin'ny toerana nisy azy na inona teneninareo na inona teneninareo hoe nampiasany sainy nisy fahaizana tao no mety ezy fa metsifetsena sika fa izany business manina tsy manao afetsifetsena moa tsisy fa ny zava-dehibe fotsiny hoe afetsifetsena ho azy manokana ve sambany zarainy tamin'ny hafa le izy zay ny tsy itovizany le izy amiko de diraiky ny olona ohatrany reny satria namelona fianakaviana amin'arivo maro zay fa am'izao fotoan'izao lazaina fa PDG ny Daya mba firy moa ny olona ampiasainy Daya firy mba valio amiko hoe valio zay mahasamy tena zany firy ny olona velomin'ny Daya firy fa tsy reo fatifatim-behivavy sipasipa zay ny atao famelomana andreo ny zavatra misy am'izao fotoan'izao. L'actu du jour.